Folo andro monja taoriana any Andrenazy ho ministra dia nitsidika ny faritra atsimo i Onitiana Realy ny 9 sy 7 febroary 2024. Lalan-tany mirefy 3,7 kilometatra no notsidihiny. Efa misy ireo ny fanampiana mora ny marimarina kokoa sakafo. Ny fanampiana dia mandalo ihany fa ny vahaolana maharitra ny tena tokony ho tadiavintsika. Nahatratra ray faingo tapitrisa ireo mponina ny Kere ka ny 5 alina sy 9 dia efa tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mafy tokoa. 30 janoary 2024 nitondra fanampiana ho an'ny olona miisa 2 alina tao amin'ny komina Anjapaly, Nikoly, Antaritarika, Beazomanga izay samy ao amin'ny distrika Antsiombe ny ministera mponina. 7,7 kilometatra no tsy maintsy nandehanany tamin'izany. No tanterana tany Ambovombe ny 7 sy 20 febroary 2024 ny fikaonandoha lehibe hitadiavam-bahaolana maritra amin'ny olana menjady amin'ny mponina any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Latsa-dranomasy io Onitiana Realy nandritra ny kabary fanokafana. Manana didintsika androany satria androasan'ny olona fa inona ny vahaolana hoentintsika manana didy amin'izany tsika tsirairay avy. C'est l'obligation de résultat mivoaka eto tsika rapitro dia tokony mitondra vahaolana tsika hoe zao ny zavatra mivaingana na voaka ny malagasy mangataka amintsika tena miangavy efa mafy loatra tompoko lasy tompoko vavy ny aina ny vahoaka malagasy. Ministera 12 no nandray anjara tamin'ny fikaonandoha ka nivoaka tamin'izany fehi-kevitra nahitana ny 21 engagement d'Ambovombe. Ny lafin'ny fiahina ara-tsosialy no fanandrify amin'ny andraikitra ny ministera mponina ka notakiany Onitiana Realy nandritra ny ady hevitra ny azoana fa matsimbola ahafahana manitatra ny tetikasa maritra vantsinankohonana any amin'ny faritra Androy sy Anosy. Raha nanao sonia tamin'ny volana marsa dia tao anatin'ny tsara mihitsy ny faritra Androy fa rehefa nitanterahana natao mise en œuvre dia nongotana tao ny faritra Androy fa tsika koa no manana masoa eto amin'ntantsika. 2024 dia nody venty ny ranonatsakainy nankatoavy ny filan-kevim-pitantanany Banque iraisam-pirenena tany Washington ny famatsim-bola mitetina $530 tapitrisa ahafahana manitatra ny tetikasa vatsinankohonana ho an'ny mponina ny amin'ny faritra Androy sy Anosy. Ny 17 sy ny 18 novambra 2024 lalan-tany mirefy 5,20 sy 700 kilometatra no tsy maintsy natao mandra-pahatonga ny famatsim-bola avy amin'ny Banque iraisam-pirenena dia nanoina n'olitra fanampiana ara-tsakafo sy ara-pitaovana ho an'ny mponina voakasiky ny Kere ny ministera mponina fianakaviana sahirana miisa 3 koa no notolorana masom-boly. Ny faharoa amin'ny volana Desambra 2024 tsy nierina akory ny taona taoriany ny fiaonam-be tany Ambovombe dia nitanterahana tany Paris nandritra ny fivorian'ny mpamatsy volana antsoina hoe conférence des bailleurs et des investisseurs ny fanaovan-tsony ny famatsim-bola $530 tapitrisa ho amin'ny famatsiana ny vantsinankohonana. Ny ministra ny vola sy ny tedi-bola Gervais Rakotoarimanana no nanao sony tamin'ny anaran'ny gouvernemanta malagasy. Ny 17 Desambra 2024 dia niverina fa mipitony tany Androy ny ministra Onitiana Realy niaraka tamin'ny vahaolana ara-tsosialy maharitra ho an'ny mponina dia ny fanatanterahana ny fanoavam-bola voalohany ho an'ireo mpisitraka ny Vatsy Fiavota. Olona miisa 2 alina sy 3 hetsy ao amin'ny distrika 4 any Androy dia Ambovombe, Beloa, Tsiombe sy Bekily ary ny ao amin'ny distrika ny Ambosary ao amin'ny faritra Anosy no misitraka ny vatsinankohonana. Mandray 3 alina ariary isam-bolana mandritra ny 3 taona ireto fianakaviana ireto izany hoe manomboka ny 17 ka hatramin'ny 7 ny rotsaka ny orana nandritra ny lanonana tao Ambovombe. Izy tamin'izany fotoana izany ranomasy no nilatsaka rehefa nahita ny olana taty Androy. Androany kosa fa ranorana no milatsaka ary vola no mitobaka sy milatsaka eto amin'ity faritra Androy ity. Misaotra tombokilahy, misaotra tombokivaly. Manao toy vakana ny famatsim-bola amin'ny tetikasa ary atonaina ho amin'ny fianakaviana sahirana any Atsimo.
Ny 12 jona 17 dia nanatanteraka ny fitsidihana fahavalo tany Amboasary sy Ambovombe ny ministra Onitiana Realy nandritra ny fandoavam-bola voalohany ho an'ny fianakaviana misitraka ny tetikasa Vatsy Fiavota jaja. Mandray vola 3 alina ariary isam-bolana ireo fianakaviana miisa 500 nanomboka ny volana May 17 ka hatramin'ny volana Desambra 17 Ireo fianakaviana ahitana ankizy hiarana herisetra sy ankizy tsy mianatra ka voatery miasa sy ireo tokantrano ahitana ankizy latsaka ny 12 taona efa nanambady sy niteraka no notsingaina hahazo tombotsoa amin'ny tetikasa. Ny UNICEF no mamatsy vola $10 sy $10 na $520 tapitrisa ariary ny tetikasa Vatsy Fiavota jaja. Ny vahaolana ara-tsosialy, misy ny vahaolana amin'ny resaka fotodrafitrasa. Fa ny vahaolana ara-tsosialy izay entintsika dia misy programa roa lehibe dia ny Vatsy Fiavota. Dia misy ny tetikasa Vatsy Fiavota jaja. Io ndray tetikasantsika fandroany amin'ny resaka sosialy. Io tsy vahaolana mandehandeha fotsiny ohatr'izao. Vahaolana maharitra io manomboka zao ka hatramin'ny Desambra. Zany hoe isam-bolana mandray 3 alina ariary. Nahatanteraka ny fanambina taony tao anatin'ny 21 engagement d'Ambovombe ny ministeran'ny mponina satria tetikasa maharitra 3 taona ny vatsin'ankohonana ny Vatsy Fiavota ary ny Vatsy Fiavota jaja.